manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika rehetra ary makasitraka any amin'ny fahazotoanao manaraka an'izao fandarana teny fiainana izao. Ary ny loha hevitritsika moa tamin'ity herinandro ity dia miompana amin'ny hoe ny fanambaran'i Jesosy Kristy ny tenany. Omaly isika dia miresaka momba n'ilay tenin' Jesosy hoe izao ny fahazavan'izao tontolo izao. Androany indray isika dia amaky eo amin'ny Jaona 10 ilay anambaran'ny tompony amin'ny tenany ihany koa hoe izao no vavahadin'ondry, izao no vavahady, raha izao no hidiran'ny olona dia ho vonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana izao avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be. Eto dia tahaka ny endrika fanoharana no nambaran'ny tompo ny tenany. Miresaka izy ny amin'ny vala, dia ny vala moa ny valan'ondry misy ny vavahady hidirana ao. Ny anton'ilay vala dia sy voalohany indrindra no anangonana ny ondry fa ho fiarovana ihany koa satria misy ny fahavalo dia ny mpangalatra izany. Dia Jesosy Kristy dia nilaza mihitsy hoe zano vavahady n'ondry. Mampiseho amintsika izy hoe tiatsika va ny afantatra marina ny tokony ataontsika, endriky ny hazavana zay nambarany maly ihany koa zay, ny afantatra marina ny amin'ny tokony ataontsika ny amin'ny atao hoe fiainana kristiana dia zao ny atao hoe fiainana kristiana dia fidirana ao amin'ny vala iray zay Jesosy no vavahady. Izy tsy nilaza mihitsy hoe zany mpamoa vavahady fa izy no vavahady. Jesosy rehefa manambara ny tenany ary ny Baiboly koa rehefa manambara ny aminy Jesosy Kristy dia milaza izy hoe akoatran'i Jesosy Kristy dia tsy izy. Zay le atao hoe kristianisma aminy. Jesosy Kristy no ivo, izy no fototra, izy no tenany, izy ny vala ny fanontaniana rehetra izay apetratsika momba ny fiainana kristiana. Antony zavatra rehetra, iorenany zavatra rehetra, izy mihitsy ilay fanambaran'Andriamanitra. Ary eto dia endrika izany fanambaran'Andriamanitra zay Jesosy Kristy manambarany tenany zay, zao no vavahadin'ondry. Ny fidirana ho amin'ny fiainana kristiana, ny fahazahoana ny fiainana mandrakizay tsy misy lalana be dia be, tsisy fomby io. Matetika ny olona inona ny tokony ataonay, tsisy tokony atao akory ary, miditra ny vavahady. Tsy hoe ahoana ny atonga ho kristiana, aoka ianao atao an'izao, aoka ianao atao an'izao, aoka ianao atao an'izao, tsy izay mihitsy ary. Midira ny vavahady, Jesosy no vavahady, izy ilay vavahadin'ondry. Ary eto dia tsindriko kely aminao ny amin'ny hoe manino isika no hoariny Jesosy amin'ny ondry indraindray. Tsarao fa isika olombelona manana fahavalo zay fa misy ela be talohantsika. Io le ambarany hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringa. Hatramin'ny jorono Losifera ho mpanohitra n'Andriamanitra dia natsoina devoly izy rehefa hoe zany hoe fahavalon'Andriamanitra, ary zadino fahavalonao. Ny fiangonana miady, ny olona miady, fa niten'Andriamanitra sika tsy miady, tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa mitolona amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Tsy izy zany fa nydeminy eo ambany fahefan'ny devoly izay mpanjaka ny fahamaizina ary tsy tonga, tsy manana tanjo afa-tsy ny andringa, ny amono, ny angalatra. Jesosy kosa nanambara zao avy mba nana ny fiainana ary fiainana be dia be. Aizany misy an'ilay fiainana dia ao amin'ilay vala. Io vala io tsy resaka trano, tsy resaka rindrin'efatra, tsy resaka anarana ny tokom-pivavahana, fa io vala io dia milaza le fiainana ao amin'i Jesosy Kristy.
izy ny vavahady ary hitantsika efa fomba anankirenambaranitry por apôstôly azy de minoany jesosy tompo de hovonjeny ianao hovonjeny ianao sy ny ankonanao zay manana ny zanaka ozy ny manana fiainana mandrak'izay za ny vavahady ozy rehefa tafiditra am'le vavahady ny olona dia hiditra sy voaka izy zany hoe tiany ambara ao amin'ny vala na orin' jesosy kristianina misy ny tena fiaina ary misy ny tena fahafahana zay le ambariny hoe miditra sy mivoaka matetika ny mpitondra fivavahana manidy ny olona am'izay heveriny hoe fahalalana manidy ny olona am'izay heveriny hoe fomba tena mety de lasa miteraka ady hevitra be dehibe zany fa za manambara aminao zay mba kely fantatro no fantatro de zao ny atao kristianisme de miditra amin'ny vavahady de jesosy kristy amin'ny alalan'ny finoana azy amin'ny alalan'ny fanekena azy amin'ny alalan'ny fametrahana azy amin'ny toerana maizy azy eo amin'ny fiainanao andriamanitra izy tompo izy mpamonjy izy mpanafaka izy amin'ny alalan'ny nazaona ny famelan-keloka mpitarika izy ary dia eto hitatsika izy mihitsy ny vavahady mampiditra atsika ho amin'ny tena fiainana voalohany indrindra fiainana mandrak'izay fa le tena fiainana sahaza ihany ko amin'izany atao hoe olona nandray ny famonjena ka tonga zanak'andriamanitra hiditra sy hivoaka izy hiditra sy hivoaka jesosy tsy manidy ny olona jesosy tsy manandevo ny olona amin'ny zavatra maro samihafa fa jesosy ny tena manome ny fahafahana fiainana miaraka n' jesosy ny tena antsony hoe fiainana afaka aza ny tsy nambara raha ny zanaka no anafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo ry za mitory ny filazantsara za tsy mpanafaka fa na manambara ny fahafahana ao amin'ny kristy jesosy manambara fa raha maharitra amin'ny tenin'ny kristy ianao de ho fantatro ny marina ary ny marina anafaka anao tsy ho andevo tsy rehefa mametra tanana aminao de ho afaka ianao fa rehefa raisiny kosa le fahamarinana ary hitantsika efa kristy ny fahamarinana de maharitra amin'ny teniny ianao anafaka anao tsy ho andevozona zavatra maro samihafa ianao izany ary anafaka anao ko tsy ho andevozon'olona hiditra sy hivoaka izy io zay le fahafahana fa azo fahafampoko izy satria zay sady azo hanina resantsika homaliny amin'ny hoe izao no mofinaina izao no mofinaina miresaka fahazahoana an'ilay singa mahavelona tsy le fiainana ranofiana fa niara-tsay niara-panahy jesosy raha miteny izao no mofinaina dia fiainana ho an'le olona manontolo ho an'le olona feno sy tanteraka hivoaka sy hiditra izy ozy ary ahazo hanina ary tena ambarany hoe zao avy manana ny fiainana ary fiainana be dia be zany ny ampanantenan'ny kristy ianao rehefa miditra ao aminy ao amin'ilay vavahady ianao ary izy lay vavahady mahireza ianao ary raiso lay kristy amin'ny maha izy azy zao izy ny vavahady nondry ary izy ihany koa mametraka ny vary le fiangonana tokana sady marina miorina amin'ny teniny ary amin'ny fanambarana ny tenany izao ny vavahady raha izao ny idiran'ny olona diditra sy voaka izy sady azo hanina zao izy no avy banana ny fiainana sady fiainana be dia be hotahiny ianao zay manaraka ary ambarako amin'ny fa tena azo fiainana be dia be tokoa ianao ao amin'ny kristy jesosy